Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tao anatin'izay 10 taona nisian'ny departementan'ny Toekarena eo anivon'ny sampam-pampianarana fitantanana Toekarena lalàna ary ny fiarahamonina na ilay antsointsika hoe DEGSA dia maro ireo efa nahita soa ary nandalo tao anatin'izany lalam-piofanana izany entina anamariana izany tsingeritaona izany isan'ny Tsangambato izay kasain'ireo efa nandalo tao ho atsangana mahakasika indrindra ny fankalazana izany tsingeritaona izany. Mankalaza ny fahadimapolo taona niorena ny departementan'ny Toekarena eo anivon'ny sampam-pampianarana fitantanana Toekarena lalàna ary fiarahamonina na ny DEGS eo anivon'ny université Antananarivo. Ho Tsangambaton'izay fankalazana izay hitambatra ary anangana ny réseau des économistes izy ireo. Ny sabotsy izao no anatanterahana ny fivoriana voalohany mpianatra rehetra nandalo teo anivon'ny sampana Toekarena. Mankalaza ny fahadimapolo taonany ny departementa ekonomia amin'ity taona 2024 ity. Nandritra izay 10 taona izay dia betsaka tokoa ireo olona ireo ekonomista izay mivoaka avy tao amin'izany departementa izany. Izay ankehitriny moa zany dia misandrahaka amin'ireo sehatra rehetrarehetra, miasa amin'ireo sehatra rehetrarehetra azo lasaina hoe manandanja eto amin'ny firenena. Koa mba hafahana ifankafantarana sy iombona-kevitra ho fampandrosoana ny firenena dia nanapa-kevitra ny departementa sy ireo olona izay antsoina hoe ancien zany nandalo tao amin'izany departementa izany fa hanangana ny réseau des économistes ka isy zany ny fivoriana izay atao ao amin'ny centre d'études économiques ao amin'ny université Antananarivo amin'ny departementa économia amin'ny asabotsy zao amin'ny sivora sasany maraina izay iantsona moa zany andreo ilay nandalo rehetrarehetra tao amin'izany departementa économia izany amin'ny ananganana an'izay réseau des économistes izay satria hitambatra ho anankiray amin'izay ny économiste ary andray andraikitra ho fampandrosoana ny firenena. Arak'izany dia ny sabotsy izao manomboka ny sivora sasany famehy fotoana eny amin'ny CE Ankatso ny mpianatra rehetra nandalo teo anivon'ny sampana Toekarena teny amin'ny université Antananarivo.